Wani orinasa RTL kely mikarakara ilay nanomboka tamin'ity faran'ny anatritiana no ilay hetsika RTL Jeune Talent izany. Izy ity moa ankoatran'ny mahafifanana azy eny anivon'ny sekoly sy ny sekolin'ny baolina kitra amin'ny AKP dia misy ihany koa ilay fitiliana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa malagasy hiatrika fifananana any Afrika any. Teny amin'ny kianjananao zato no anatanterahana ity faninany ity koa ekipa roa amby telopolo no mandray anjara amin'izany faninanana izany izay mizara avondrona avalo toy izy no hitantsika amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany izao ny anaovana ity faninanana ity ho an'ireo ankizy latsaky ny fito amby folo taona izany ka omenanao anatin'ity fanadihadiana ity mivokatra nandritra ny lalao omaly sy ny androany. Ekipa roa amby telopolo avy amin'ny sekoly sy avy amin'ireo fokontany no miatrika ilay baolina kitra Jeune Talent RTL mazava loatra ny orinasa tserasera RTL moa no mikarakara ity faninanana ity ho an'ny sokajy latsaky ny fito ambin'ny folo taona. Teny Anosy Zady teny no tanterahana ny faninanana ka ho an'ireo ekipa roa amby telopolo dia mizara vondrona valo ka efatra avy isaky ny vondrona no mifanitsana. Ireo tafavoaka roa voalohany isaky ny vondrona no hiatrika ny ampavalon-dalana amin'ny ity faninanana ity. Mandritra ity lalao ity ihany koa no hifantenana ireo ekipa enina amby folo mirala izay isolo tenan'i Madagasikara amin'ny faninanana iraisam-pirenena izay atao any Gabon. Iry zareo avy ao amin'ny génération moa no tompona andraikitra amin'izany. Jerena tsara ny fahaiza-manao zany mazava ho azy tsy dia tena mivalapatra koa izay amin'ity ilay mitoraka ity ny any amin'ny hoe hijery toe-batana manokana satria raha matsika azy tsika anisan'ny mba mandray lesona tsika malagasy tsy dia tena ny écartena tsony ny mpilalao kely toe-batana fa tena hoe le talenta no asongadina dikany le fahaiza-manao tanteraka ny tena hivalapatra ao anatin'ny fitiliana zay vao manaraka ny mety fijerena ny toe-batana. Tamin'ireo andiha efa natao teo aloha nanahoana vokatra namaly ny filantsika ve le zay le fifidianana an'ilay mpilalao zay? Raha mahita moa zany ny avo ny baolina kitra iainantsika amin'izao fotoana izao kanefa ny zavatra mahafinaritra tao anatin'izay édition zay nahitana reo mety kitany baolina kitra aoriana kely ao ataoko hoe ny ankapobeny no mamaly le izy satria raha reo zokiny efa hita teo aloha efa saika tafiditra any amin'ireny ekipa fa vetivety eto Antananarivo ireny amin'izao fotoana izao satria eto Antananarivo moa zany mbola anaovana azy dia izay no mahatonga le izy hoe sehatra hitrotrany kitana aoriana kely dia inona marimarina kokoa fa mety mbola hita tsaratsara kokoa izao tsika hatramin'olona hatramin'izay tsika amin'ny dingana fahefa. Toy izao ary ny vokatra nandritra ny andro voalohany sy faharoa tamin'ity faninanana ity. Ny Asafahy misaraka ohatrany ohatra tamin'ny GTA Nambato-Mainty, ny AJC nandresy ny Espoir Manjakaray tamin'ny isa roa nohatra, ny Jetmada nandresy ny CGAP Flou telo nohatra, ny Ascom nandresy ny FC 3AI telo nohatra, ny FC Pozina niondrika nanoloana ny herisahana kady fotsy tamin'ny isa ray nohatra, ny AS Evry dia resy ny Selesao LTC tamin'ny isa ray nohatra, ny Anglisy FC sy ny AS Divan nisaraka atsala ohatrany nohatra, ny Asfadio sy ny FC Akamaso nisaraka atsala ohatrany nohatra, ny MMM Mananjara niondrika nanoloana ny TST Tongarivo tamin'ny isa ray nohatra, ny FC Cousin sy ny FC Petite Dor nisaraka atsala ohatrany nohatra, ny FC Bayern nandresy ny FC Zaid tamin'ny isa roa nohatra, FC Viva nandresy ny Lazonki tamin'ny isa ray nohatra, ny Relais Formation sy ny UFC Zandrikely nisaraka atsala ohatrany nohatra, CGA Varatoa nandresy ny FC Lazicone tamin'ny isa ray nohatra, Club FIFA sy ny GS Morarano nisaraka atsala iray noray, ny FC Fanavotana nisaraka atsala tamin'ny FC Tango. Izay ny voka-talao ho an'ny Asabotsy, fa raha ho an'ny Andrahoany Alahady kosa indray dia ny Asafahy sy ny MMM Mananjara nisaraka atsala ohatrany nohatra, ny AJC dia resy ny FC Cousin tamin'ny isa roa nohatra, ny AS Jetmada dia resy ny FC Bayern tamin'ny isa roa nohatra, ny Ascom nandresy ny FC Viva roa noray, FC Pozina niondrika nanoloana ny Relais Formation ray nohatra, ny AS Evry nandresy ny CGA Varatoa ray nohatra,
ny Anglisy FC nandresy ny club FIFA 2-0 ny Asfatö nandresy ny FC Fanavotana 2-0 ny TST Tongarivo dia niondrika nanoloana ny Cité Ambatomainty 2-0 ny FC Petite Dor nandresy ny Espoir Manjakaray 2-0 ny FC Zaïd nandresy ny CGP Flou 3-0 ny FC 3 Zaï dia nandresy ny Lazonki 2-0 ny RCA Katifotsy niondrika nanoloana ny Zandrikely 3-0 ny Selesao dia LTC nandresy ny FC Lasigona 2-0 itoy amin'ny faran'ny herinandro indray ny faninanana